Bolo amin'izay taranja baolina lavalava izay ihany baolina lavalava sokajokony izy ity izay efa manomboka mahazo vahana ihany koa eto amintsika satria niakatra kianja indray ireo mpilalao zokony avy eo amin'ny Zisia Antoamadinika sy ny asa Ambohimanarina tamin'ity androany ity teny Andotapenaka zareo avy eo Ambohimanarina no nivoaka nandresy tamin'ny isa 12-4. Mia mahazo vahana eto amin'ny kianjamaky Andotapenaka ny taranja baolina lavalava sokajokony. Tamin'ity androany ity dia niakatra kianja indray ny Zisia Antoamadinika sy ny asa Ambohimanarina ireto mikatroka izay arahantsika amin'ny sary reto. Zareo avy etsy Antoamadinika manao ny akanjo mahazatra azy ny akanjo manga, ny Ambohimanarina kosa manao ny akanjo maitso. Izy zareo avy etsy Ambohimanarina teto no nivoaka nandresy tamin'ny isa 12-4. Azo lazaina fa ny fandanja tsara ihany ny lalaon'ny Rotota teo amin'ny fidirana voalohany satria dia nisaraka adsahala 4-9 ny Rotota tao anatin'izay fizaram-potoana voalohany izay. Teo amin'ny fizaram-potoana faharoa dia nanindry mafy ry zareo avy etsy Ambohimanarina ka nahatonga baolina neti-tanana ka nahalasa ny isany 20. Ny Atomika kosa dia tsy nahatafiditra baolina intsony fa nijanona teo amin'ny 4 ny isany teo amin'izay fizaram-potoana faharoa izay. Azo lazaina fa nanatombo teo amin'ny tanjaka ara-batana ny zareo avy eo Ambohimanarina tamin'ity fihaonana ity. Ho an'ny Atomika kosa dia somary tsy dia ampy loatra ny vovokaina nentina niakatra kianja tamin'ity androany ity ary hita ho nisafiritaka ihany koa ny lalao, tao ihany koa ny tsy fahamatorana teny ambony kianja tamin'ity fihaonana ity. Araka ny nambaran'ny mpikarakara dia hotohizana ity lalao baolina lavalava ho an'ny sokajy zokony ity ary asaina amin'izany ireo fileovana rehetra izay nanany lazany teo amin'ny taranja baolina lavalava ity hiverina hiakatra kianja indray. Tsy mipasoko ny lava be va rehetin' ireny.